Ya, hitantsika zany mahatonga teto moa zany tsy diaram-pomparajana sy ny resadresaka momba ny fifandraisana entre ny eo amin'ny ministère zeta-tany sy ny AFD directrice générale moa tonga teo iny. Fantatritsika le projet Lalakely efa manomboka manomana azy, efa hanomana azy efa ela zany dia zany izy io hanomboka amin'ny voalondohan'ny taona eo satria maromaro moa pitsipitsy ny rahana amin'ilay izy dia eo ihany koa zany le resaka hoe le lalana le ataontsika rocade est nord-est zany Betsia Maria Masay mivoaka Maria Boulevard Tokyo dia fahatelony koa zany zay efa eo an-dalana indreo fandarana mihitsy amin'ileo projet ASA izay anaovana an'le resaka amin'ny secteur foncier zany réforme secteur foncier ireo zany moa ny tena efa eo ataoko hoe efa mpiomana eo fa tena zavatra mandeha dia misy ihany koa zany fampiresahana taminy hoe satria ny azy zany tena betikeviny dia hoe aloha ny aorina dia ny zavatra avy any aminareo hoe inona ny azonay ampihinanareo fa tsy hoe zay te hanao an'izao aty Madagasikara zay zany tena anisany ngeza be noentiny mihitsy za tsy tena hoe fanovana mety efa samy resaka zany daholo fa zao zany izy tena miandry mihitsy hoe lazao aminay dia nisy lazana taminy zany zao le hoe manahoana fa raha ny vinavina dia tokony ohatra hoe Antananarivo tsy hijanona amin'ireo 6 arrondissement reo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny resahana fa tokony hojerena ihany koa zany reto commune maro be manodidina Antananarivo ahafahana na farafahakeliny zany mijery an'io resaka embouteillage io zay le ataon'le hoe mobilité le resaka embouteillage io zany ny resaka assainissement maro samihafa dia eo ihany koa zany reo ville reo ataoko hoe tanàn-dehibe hafa samihafa eto Madagasikara satria fantatritsika betsaka amin'izao fotoana zao ny investissement mety andehany amin'ireny faritra ireny dia mba tokony ho ampiana zany ny fanjakana malagasy hitady partenaire amin'io ahafahana mamaly amin'ny resaka infrastructure na énergie io na trano io lalana io dia ilaina daholo zany rehetra zany ary fantatritsika fa ny AFD dia ireo ny anisan'ny tena manampy ny fanjakana malagasy zany amin'ny resaka ataoko hoe ny fotodrafitrasandrenivohitra ny ataony hoe secteur urbain nefa an'izay no mahatonga antsika namelatra bebe kokoa an'le fifanarahana zany ary navotra taminy koa zany ary nisorana azy tena amin'ny frantsay azy ny nazahoantsika nandray ny OIF ny sommet-ny OIF dia tsy maintsy mijery miresaka azy amin'izany koa zany amin'izay eritreretintsika hoe anatin'ny hoe inona fandaharam-potoanantsika ahafahantsika mandray amin'io amin'ny resaka fanamboarana fotodrafitrasana. Izy zao fandraisahany teo nanao aide budgétaire moa izy nanao an'le 40 millions d'euros iny izy 20 efa amin'ity taona ity dia 20 manaraka dia reo projet nresahako teo ndray 5 millions le Lalakely euro nresahana dia eo amin'ny 50 millions le rocade est zay ny AFD miaraka amin'ny BEI Banque Européenne d'Investissement raha le atao hoe le resaka développement na autre ville no Antananarivo zany hoe tanàn-dehibe hafa zany dia vinavinaina koa ihany amin'ny 60 millions d'euros any zany no entina angatahantsika aloha zany entina manao an'izay satria ireny moa zany ny fomba amin'ireny tsy dia hoe raha ohatra tsy dia zatra manao lalana loatra izy dia tsy any amin'ireny izy fa lasa ela be fe ny azy ohatra ny fanampinana infrastructure lehibe ny trano sy ny sisa dia any amin'ny baditsika na hafa manana an'izy mba ahafahantsika manarina an'le ataontsika tanàna vaovao dia zay no antsika ka ny varobo ngeza be fantatritsika be da be ny ilayntsika fa zay zany mifampiresahantsika amin'ireo ary misy betsaka ihany koa fa tsy hoe ny frantsay rery akory no anatin'izany sehatra azy zany.